Be da be ny vaovao famofao zany amy resaka immigration aty États-Unis sy ny situation politika aty de be da be ny zavatra tiako resahana, indrindraindrindra le hoe misy karazana firenena tsy afaka karazan'olona avy amin'ny firenena tsy afaka miditra aty États-Unis sy ny sisa fa ny zavatra tiako resahana androany de fanontaniana anankiray mety manitikitika ny be sy ny maro satria nanontaniana namana anankiray izahay le izy hoe tena possible marina ve ny mianatra aty États-Unis raha ohatra ka somary tsy manana finance tsaratsara zany ianao, raha ohatra zany ianao tsy afaka financer amin'ny fianaranao ny tenanao manokana de possible ve raha ohatra ianao zany ka olona mahantra tsy manam-bola nefa te hianatra aty de possible ve zany, de novaliako izy hoe possible be de io namana io moa zany mahafantatra anahy soamantsara, mahafantatra anahy personnellement mihitsy zany izy hoe de hoy izy hoe raha ozy izy tsara chance be satria ilàna fantatra olona afaka ny sponsoriser ny fianarany lahy taty, de ho an'ny olona tsy mahafantatra olona aty manao ahoana, de marina amin'ny ampahany zay zavatra resahany zay fa eny marina hoe nafantatra olona taty fa izay fahafantarako olona izay nefany nisy etapy maromaro talohan'ny nahafantarako olona mba ahafahako nahatratra an'izay tanjony izay zany, de zay no tiako voaboasana eto zany androany. Alohan'ny ilazako ny ino ty izy ty etapy nataoko sy ny zavatra nisy teo alohan'izay fahafantarako an'ilay olo zay satria izay mantsy no tena nitsindriana hoe efa nahafantatra olona taty no nahafahako nakaty, de alohan'ny iresahako an'izay nefany mbola averimberiko eto foana hoe misy information be da be any disponible ho antsika ahafahantsika reny afaka ampiasaintsika mba ahafahantsika misitraka an'ireny fanararoatra rehetrarehetra ireny, opportunité zany, ohatra fotsiny ny ambasady amerikanina io manana ny education USA, ny olona zao makany amin'ny internet de ny ankabetsahan'ny olona mitotona any amin'ny education USA, n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany de misy birao ana education USA, manana namana maro manana namana akaiky mihitsiny ary sy ireo namana lasa namana tampoka moa zany noho ny hoe za manao an'le zavatra ohatr'izao zany tamin'ny alalan'ny education USA no nahafahan'zareo nahita information be da be mombana vatsim-pianarana aty États-Unis na io fellowship na io scholarship sy ny sisa na formation fotsiny ary mba manokatra an'izay varavarana izay ahafahanao mivoatra, de ho anahy manokana tantaraiko amin'izay zany le etapy talohan'ny nahitako olona hoe hisponsoriser ny fianarako, ny zavatra rehetrarehetra nataoko na io fomba fianarako teny anglisy na io karazan'olona resahako na io fotoana sacrifieko sy ny sisa de nanosika anahy zany iny mba hahatratra le tanjony. Voalohany teo amin'ny fomba fianarako teny anglisy, za tsy nandeha tany amina école hoe be da be mantsy ny école mampianatra teny anglisy be da be ny tsara be da be ny ratsy, tsy nandeha tamina école anankiray manokana hoe nianatra teny anglisy fa nanao bain de langue hoy isitsika, nianatra teny fotsiny rehefa misy maimaimpoana de andehanako, ohatra an'izao hoe tamin'izay mbola kely ohatrany de ny ambasady amerikanina nanana programa hoe afaka makany ianao manao misy membership kely de nahazo carte kely mihitsy tamin'izany fotoana izany hoe ity no maneho fa mpikambana ato amin'ity
programa ity de reny nararaotina daholo zany reny rehetrarehetra reny. De ny ohatra hoe misy ohatra ny misy event ohatra ny karakaraina organisation amin'ny teny anglisy na tsy intéressé am'le zavatra ataon'zareo ary fa te haino olona amin'ny teny anglisy fotsiny de nandeha tam'ireny zany. De zay anankiray mila mahay manao networking satria zay ny atao hoe networking. Za zao nafantatra Peace Corps be da be sy nafantatra Marines be da be satria tao amin'ny ambasady nisy an'izay programa zay de ianao zany tsy manana accès hoe hitsofotsofika any satria ianao ny tanjonao de makany am'le programa ihany, fa rehefa le mifanena amin'ny olona eny amin'ny lalantsara de manararaotra am'izay ianao manao an'le networking hoe za ihany na ray ihany na ray ihany ny ataoko ato amin'ity ino ty izy ity ambasady ity de manao an'ity programa ity sy ny sisa sy ny sisa. Ireny olo ireny am'izay avy eo mampitombo an'ilay network anao zany sy ilay connexion anao zany, zay le atao hoe mahalala olona pozitiva le izy fa tsy le hoe mahalala olona amin'ny fomba negativa. Zay zany no ahafahanao mivoatra kokoa. De reny olo reny ihany nampahay teny anglisy anahy moa koa zahay any am-piangonana manana namana amerikanina maro. De reny olo reny ihany koa no mampatonga anao manana connexion maro zany reny ihany koa no tiana nahaizako teny anglisy satria misy fotoana ohatra hoe any ambanivohitra be any tsy mila fanampiana ohatra na Peace Corps namana ohatrany de mandeha miaraka am'zareo manao bénévolat zany, miheno pourboire kely ianao de zay. Fa zay zany le networking zany. De rehefa afaka baka de tsy nanana fahafahana moa zany ny tonga de nanohy fianarana fa niasa kely moa koa nisy andraikitra tsy maintsy natao zay hoe nilana fotoana zany io andraikitra io de teo am'izay fotoana zay koa no mbola ni-créer nampitombo an'izay network-ako zay zany sy nampitombo an'izay connexion-ako zay. De networking ny voalohany ny faharoa am'izay zany mila mampiseho ny olona zany ianao ny work ethic anao zany sy ny business ethic anao zany hoe mila mampiseho ny olona n'inona zany situation misy anao na ianao zanaka mahantra na ianao zanaka manan-karena n'iza zany ianao mila maneho ianao ny hoe izaho ty anie ka olona intègre, izaho ty anie ka olona honnête, izaho ty anie zao. Mila lay pozitiva avy any aminao zany mila asehoanao ny olona. Mety tenenin'ny olona zay hoe misolelaka sy ny sisa fa ianao manana tanjona ianao, tsy rarahinao zay resahan'ny olona momba anao sy ny sisa fa ianao zany mila maneseho olona hoe tena zao za. Zay no tena nanampy be anahy satria ankoatran'le networking satria networking olona ray no resahanao de miampita iny momba anao iny de lasa olona maro zany no mahafantatra anao sy ny sisa. De tamin'ny taona nandritran'izay fotoana zay zany de efa nisy olona maro niteny hoe mahafinaritra be ianao sy ny sisa manana tanjona tsara satria efa tena teneniko an'zareo hoe ny tanjoko de te hianatra mafy any États-Unis za fa reto avy ino ty izy ity ny olana tsy ahafahako manatanteraka an'izay tanjona izay. De misy ny olona miteny hoe raha ohatra zay mahita fika sy ny sisa de ho ampiana ianao. Misy olona maro moa zany teny hoe ho ampiana de 2015 am'izay ohatrany toa efa vonona ny hoe tena hianatra am'izay zany contactan'ireny olona niteniteny reny hoe ho ampiana sy ny sisa teo izy hoe am'izao fotoana zao zay mbola tsy manana fahafahana sy ny sisa de nandeha nanao application ana zavatra maro nanao ialia nanao compétition ana public speaking sy ny sisa misy an'ly ity natao hoe toastmaster ty ohatrany de nandeha tam'ireny
zany hoe mbola nampitombo an'ilay network-ako ihany aho zany a, build connexion zany a nataoko betsaka ny olona mahafantatra anahy zany, de rehefa miresaka aminazy miresaka aminazy sy ny sisa de mila manana objectif zany ianao rehefa miresaka amin'olona hoe zao ny andanjoko sy ny sisa de mitombo ihany le connexion. De rehefa teo anelanelan'izay a reo olona niresahako reo a niteny hoe vonona hanampy anao zay aussi izy a manahoana ny situation-nao, de rehefa hitan'zareo hoe niova indray iny situation-ako iny a de hoy zareo hoe ny zavatra nieritreretinay hozy izy de ohatrohatran'izao a, de zao situation-nao zao nefany a tsy mifanaraka tamin'ilay nieritreretinay satria niova ny situation familialako a, lasa nanambady a, de nanan-janaka sy ny sisa sy ny sisa. De teo zany somary very hevitra fa mbola tao an-tsaina tao ihany le hoe tsy maintsy mandeha mianatra any États-Unis aho zany, de nanao fianarana kely teny, naka certificat kely teny a sy ny sisa sy ny sisa, de sady build an'izay zany hoe nanamboatra an'izay network sy connexion zay zany, de nisy fotoana niasa tamina orinasa zay hoe mpampiasa tena hoe olona vahiny mihitsiny a, io vahiny io no tena niteny anah hoe raha tena te ho tafita ianao ziza eo amin'ny fiainana de mila mahafantatra olona ianao a, fa ny tena tiany tenenina zany hoe ny fahafantarana olona de manampy anao bebe kokoa. Io zany mbola tena tiako tsindriana le network iny satria za tena niasa mafy tamin'io ranamana io a, tena hoe nanampy anahy mihitsiny a, nanova ny fomba fisainako zany satria mbola hafa ny fomba fisainako tamin'izany fotoana zany. De nandeha teny a de hoe hi-créer asa ho an'ankizy a tany Madagasikara zany tamin'izany fotoana zany ny tanjony, de hoy zao hoe rehefa tsy vita ihany le mandeha mianatra any de aleo créer asa. Moa koa moa tamin'izany ny fanjakana somary nisy olana ara-pôlitika tamin'izany, tsy teneniko hoe tamin'ny taona fa tao aorianan'ny tamin'ny taona firy aho, fa tsiraikitra indray zany le asa satria hitanareo ihany ny fomba fiasan'ny fanjakana any Madagasikara, kolikoly sy ny sisa zany, de le olona nanampy anahy nanao an'izay nefany a olona zavatra tena tsy tia an'izay zavatra zay mihitsiny. Taty aoriana amin'izay reo olona niresahako reo a niteny hoe omeo porofo mazava zay hozy izy fa porofoy tsy ohatr'izay zany ny fomba nitenenany anazy fa ny fomba nandraisako anazy hoe porofoy aminay a fa tena mahavita fianarana tsara ianao tonga aty a, satria fantany fa niova ny situation-ako a, nanan-janaka sy zany hoe manana charge zany aho e. De niporofoko aminazy, teneniko mihitsiny hoe nanao recherche zany aho olona mitovy anahy nianatra taty États-Unis zany, mitovy situation anahy, zao. Teneniko anazy hoe reto avy a ny école afaka anaovako application ary inoako fa handray anahy, reto avy ny bourse disponible ao amin'ireo école reo a sy ny sisa, de reto ny dépense ilaina sy ny sisa, ny détaillé-ko teo daholo zany ny zavatra rehetrarehetra mila tokony ho fantany de teneniko hoe raha amin'ity école ity no mandeha de reto no asa disponible ao a, de ka hatramin'izao no ora mila iasana sy ny sisa, zany hoe nomeko anazy en détail zany ny zavatra tokony ho fantatra ry zareo mba handresen-dahatra an'zareo zany. De zareo moa zany a raha ny tena marina olona foana niresahako eto, fa rehefa tena amin'ny farany moa zany de ny sponsoriser anazy zareo, fa tiako tenenina kely hoe nampiasa ny business-ny zareo a mba sponsoriser anahy, mba tsy hoe niala vola paosy satria ny olona rehefa hi-investir rehefa hanao investissement amin'ny business anankiray na olona anankiray de mila jereny hoe risquant sa tsy risquant ny zavatra hitsofohako
na koa hoe de ihany koa hoe inona ny zavatra azoko, inona zany ny tombontsoa azoko raha manao investissement aho zareo zany stratezika be zany reo olo reo sady mampiasa fikafika zany zareo mba ahafahan'zareo sady manampy anao no mahazo tombony. De organisation zany hoe olo-pantatra zany no sponsorisé anahy fa organisation zareo no nampiasaina. Miverina kely am'zay am'le hoe nanome anazy ny porofo rehetrarehetra de hozy izy hoe andinika zany zay sy ny sisa sy ny sisa de nandinika tany zareo de za moa zany nanohy ny asa, nanohy ny fiainako andavanandro fa tao an-tsaiko foana zay hoe andeha hianatra any États-Unis zay. De angambany tany amin'ny voalondohan'ny taona 2018 tany de za zany eo zany mba hijery mba mitsapa hoe manahoana marina hanampy ve sa tsy hanampy le olona. De miresaka normal fotsiny fa tsy misy resaka fanampiana sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa nanao recherche am'zay sy nandinika de hozy hoe mila porofo mivaingana zany tena andreseko lahatra an'ireto olo reto hoe mahavita mianatra any États-Unis nanao application tam'le université niresahako an'zareo de nanao ny étape rehetrarehetra, niala vola mihitsy zany hoe mila mi-invest mihitsy. Ohatr'izay mantsy ny fomba tsy haiko ny fomba fanaovan'ny olona investissement any Madagasikara fa ny fanaovan'ny amerikana investissement de mijery izy hoe efa nisy étape nataonao ve efa nanao investissement tenanao manokana ve nanao investissement mba ahafahan'ity business ty mandroso sy ny sisa sy ny sisa mba de efa nanao ty sy ty zany ianao. Zay zany no nataoko, nanao an'izay application zay nataoko mihitsy zavatra rehetrarehetra avoray anahy amina université. De voaray tamina université anankiroa le anankiray moa zany no tena nidirako, teneniko zareo hoe za anie efa misy an'ireto université reto efa io mihitsy ny porofo hoe voaray fa mila sponsorina fotsiny teo am'zay zany zareo fa hozy izy hoe zay hozy izy efa nieritreritra an'izay mihitsy rehefa tena nandinika zay hoe afaka manampy anao ihany zay de ihany koa manana université zay fantatray misy administrateur ao afaka resahana manampy ankizy manana bourse hozy izy zareo ho an'ny ankizy afrikana sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa tena nandinika zay de tena hoe hanampy anao zany zay. De teo am'izay zareo nanome contrat lava be. Za zany no ankizy voalohany nampian'zareo nankaty États-Unis fa ny zavatra ataon'zareo de manampy olona mahantra any Afrika any mi-créer business. De teo vao tsapako hoe tena mila porofo mivaingana zareo satria efa leo an'ilay mi-investir amina business any amin'ny firenena mahantra zareo de tsy nisy vokany akory le izy aveo mivola lany sy ny sisa sy ny sisa. De ohatr'izay no nampahatonga anahy tonga taty États-Unis, ny atoan'zareo hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny fianarako. Zany hoe nasainy nanao application ana scholarship zany niatoan'zareo izay tsy vitan'ny scholarship fa teo amin'ny 2 semestre teo ihany no nandoa écolage ny ankoatran'izay de bourse foana no niainanay mianakavy taty. De ohatrohatr'izay no nahatonga anahy nianatra taty aty États-Unis. Am'zao mbola mianatra efa manao master fa ohatrohatran'izay zany raha ohatra ka za mahavita an'izay minoko marimarina fa vitantsika zay satria mila manao recherche fotsiny, mila lesona maromaro zany sy inona izy ity astuce maromaro zany mila omeko anareo androany sy tombontsika amin'ny alalan'izay tantara keliko zay voalohany. Networking tena zavatra tena manan-danja indrindra am'izao fotoana izao.
Resahantsika mantsy le hoe mila mahafantatr'olona, zay le hoe networking. Fa sy olona le négativité an'zay hoe mila mahafantatr'olona zay fa ataovy le pozitif le izy hoe mila mahay networking. Faharoa, mila manana etika tsara zany ianao, ny work ethic anao zany mila tsara mba ahafahan'ny olona mahita hoe raha hanampy an'ity raha namana ity zay n'inon'inona zany atao e, mila manana an'izay. Fahatelo, mila persévérance le izy, mila faharetana le izy satria tsy betsaka zao ny ankizy namako tena efa hoe nandeha lalana maro vao tonga taty. De ny fahaefatra farany, mila manao ny étude-nao manokana ianao zany, satria efa noteneniko teo ny méthode traditionnelle fa ianao mila manao étude manokana. Le zavatra nolazaiko teo étape nataoko, anjarantsika zany no manao ny analyse, anjarantsika manao recherche, anjarantsika no manao an'izay zavatra rehetrarehetra mila atao. Rehefa manome torohevitra ny olona anankiray de raisina zay mety amin'ny tena, zay tsy mety hajanona. De zay ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary.